Ndaimbava makasika ny vaovaon'ny finoana kosa marobe ireo olona tonga tetsy amin'ny Coliseum Antsonjombe ny ainy afatra avy amin'ny fiavin'ny tompo nandritra ny etsika fitoriana ara-pilazantsara no karakarain'ny fiangonana finoana sy fanasitranana etsy Andrefanambojanahary tarin'ny pasteur Sylvain Rahery-Vahatraina ity lanonana na ihany koa fotoana lehibe niarahana tamin'ny mpino ity arahantsika tao anatin'ity fanadihadiana ity ny sary. Analin'ireo olona tonga tetsy amin'ny Coliseum Antsonjombe ny an'ny afatra avy amin'ny pasteur Sylvain Rahery-Vahatraina mikasika ny fiavin'ny tompo. Iverina Jesosy iny lohahevitra novoaboasan'ny pasteur Sylvain Rahery-Vahatraina nandritra ny fitoriana filazantsara izay notanterahany androany. Atao fiaintonga tanao zay hoe tena anino zany teny zany soreka dia zao teneny fa iverina ho avy akanao hiametona ho any amin'izay toerana izay fa izao zavatra maromaro havana tsy izay rehetra teo any no lasana tsy izay rehetra teo any no tonga any fa raha miteny Jesosy any hoe misy ho raisa misy hitavena. Amin'izany fao zao izy mitombo misy ho vavy mitombo vavy miray raisina miray ho avena misy rola miasa tany miray raisina miray ho avena misy anaty loko miray fankina miray ho raisina miray ho avena indrindra zany tsy maintsy misy tavena fa mba manantena mba tsy isy amintsika zay ety mitavela fa mitonga any amin'izay toeran'izay mitena Nitarika Ridja Rasolondraibe kosa no nitondra ny fiderana ankira. Saika ny irana ahafantarana an'ity mpanakanto ara-pilazantsara ity avokoa no nataony tetsy Antsonjombe tamin'ity androany ity izay nifandraika ainina tamin'ny lohahevitra hoe iverina Jesosy. Raha ampitso dia mbola itoy etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina indray ny hetsika karakarain'ny fiangonana finoana sy fanasitranana etsy Andrefanambojanahary.